Ny 20 janoary Joseph Rakotondrainy. Isan'ny filoha mpamorona ny trano koltoraly malagasy, mpandala ireo fahendrenana nentin-drazana, mpahay tantara, mpandalina teny, mpanoratra boky maro ary mpikambana tao amin'ny akademia i Joseph Rakotondrainy. Ny taona 1970 no nahaterahany. Saika nahafantarana n'ity olo malaza iray ity avokoa ny sehatra rehetra. Dokotera mpanao nify no tena asany. Ankoatr'izany anefa dia fantatra teo amin'ny sehatra politika ihany koa izy. Sekretera jeneraly ny antoko MDRM tany fotoana ny orenany ny taona 1970. Amin'ny mahampikambana azy tao amin'ny antoko io no nanoratan'ilay boky hoe ny marina momba ny MDRM izay nivoaka ny taona 1970. Pikaroka ihany koa i Joseph Rakotondrainy ka isan'ireo nikarohany ny momba ny Bagaf Gita ary namoaha amin'ny boky tamin'ny taona 1970 ny fisainana malagasy ao anatin'ny Bagavad Gita. Ankoatr'ireo boky ireo dia nanoratra boky hafa ihany koa ity olo malaza ity ka isan'ireny ny Tsara ny razantsika izay nivoaka tamin'ny taona 1970 sy ny Mitaky ny fahaleovantenany ny Madagasikara nahoana nivoaka ny taona 1970. Diso anjara teo amin'ny fandalana ny teny malagasy raha i dokotera Joseph Rakotondrainy. Maro ireo fikarohana nataony momba ny teny malagasy ary navoakany tamin'ireo boky samihafa sy teo anivon'ny akademia malagasy. Notsahivina nandritra ny fampirantiana natao tao amin'ny Tahala Rariasina ny momba ity olo malaza ity ny volana Jona 2020. Ny 20 janoary 1970 no nahafatesan'ity olo malaza ity izay azo sokajiana ho olo-manga malagasy. 20 janoary 1770 niainga ho an'ny Paris ireo iraky ny fitondrana malagasy mba hifampiraharaha ny fanitsiana ny fifanekam-piaraha-miasa eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara.